mahatoky Andriamanitra. Omeo rano izahay hosotroanay. Efa voarotsaka ao am-pontsika tamin'ny fanahy masina nomenantsika ny fitiavana. Ny rano izay omeko dia ho tonga loharano miboboka hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia faly miarabantsika mianakavindray ry havana manaraka zao vatsim-panahy ampitain'ny radio Don Bosco amintsika izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy any fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Ity evanjely novakiana tamintsika ity ry havana dia mitantara ny nionan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritanina teo am-patsakana izay fatsakan'i Jakoba razambehan'izy ireo. Mariana etaona aloha fa amin'ny Baiboly ny fatsakana dia tozary fihaonan'ny lehilahy sy ny vehivavy izay mitondra any amin'ny fifandraisana sy fifamatorana lalina hatramin'ny fanambadiana mihitsy aza. Raha jerentsika ohatra ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Jenesy toko 4:20-20 dia teo am-patsakana no nihaonan'i Rebeka sy ny mpanompony Abrahama. Tonga teo amin'ny fatsakana i Rebeka ka nanome rano ity mpanompo sy ny ramevany. Ny rahany Abrahama mantsy io mpanompo io mba hitady vady ho an'i Isaka zanany, ka i Rebeka izay hitany sy nihaona taminy teny am-patsakana ary nanome rano azy no indro lasa vatiny Isaka avy eo. Manaraka izany dia teo amin'ny fatsakana ihany koa no nihaona ny Jakoba sy Rasely araka ny hita ao amin'ny bokin'ny Jenezy ihany toko 7:1-10 nandositra ny ala ny tranon'i Isaka rainy i Jakoba dia nakeo amin'ny fatsakana iray. Nahitany Rasely ny androndro teo izy. Nalain'i Jakoba ny vaty teo amin'ny fatsakana dia nampisotroiny rano teo ny ondriny. Izany no fiandohany ny fifandraisany izy sy Rasely izay nefara tamin'ny fanambadiana ihany koa. Dia izany ry havana no ilazana hoe ao amin'ny Baiboly ny fatsakana dia tozary fihaonan'ny lehilahy sy ny vehivavy izay mitondra any amin'ny fifandraisana sy fifamatorana lalina hatramin'ny fanambadiana mihitsy aza. Eto amin'ny evanjeliny iray i Jesosy dia nandalo tao Samaria, lalana makany Galilea io. Niala tao Jôdea mantsy Jesosy satria manomboka mitady izay hahafaty azy ny farisianina. Mandalo Samaria ny lalana ho any Galilea na ho any amin'ny tempolon'i Jerosalema. Mariana eto ihany koa fa nizara roa moa ny fanjakana tokana Israely tao aoriana ny fanjakan'i Salomona mpanjaka. Ny fanjakan'i Israely tany avaratra izay nanana renivohitra ny Samaria ary ny fanjakan'i Joda tany atsimo izay nanana renivohitra ny Jerosalema izay misy ny tempoly. I Jesosy dia avy aty amin'ny fanjakan'i Joda. Tamin'izany dia tsy nifankahazo mihitsy ny fanjakana avaratra sy ny fanjakana atsimo. Indrindra ny Jody avy aty atsimo ary ny Samaritanina avy any avaratra. Vao mainka aza namorona toerana fivavahana tany an-tendrombohitra Jeroboana izay mpanjaka taty avaratra fa tsy nakany Jerosalema intsony izy ireo. Tsy navelany ho any an-tempoly any Jerosalema ny olony ary raha misy Jody avy any Jôdea ho any Jerosalema mandalo ao Samaria dia tsy mahazo mivily ao amin'ny tanàna ny Samaritanina akory. Tsy misy Samaritanina mahazo manome rano na dia ray vera monja ny Jody aza. Raha ho any Jerosalema nefa ka mandalo ao Samaria dia efa nandeha lavidavitra ihany ka vizaka sy mangetaheta indrindra rehefa mafana ny andro. Dia lasa mpifankahala ry havana, lasa mpivahavalo mihitsy ny Jody sy ny Samaritanina. Ankoatr'izany dia nanjaka tao Samaria ny Asirianina. Maro tamin'izy ireo no nifindramonina tao ka zary ny aina tanaty sampy ny vahoaka. Na dia izany aza nefa ireo zanak'Israely tavela tao dia mbola maro no nanantena fatratra ny fiavian'i Mesia ho avy hanafaka azy. Ka isan'izany dia vehivavy tafaresaka tamin'i Jesosy
teo am-patsakana ity. Araka ny evanjely teo dia nandalo eo a Samaria i Jesosy ny mpianany. Nalefany Jesosy hividy mofo eny manodidina ny mpianatra satria tsy mahazo miditra ao an-tanàna ny Samaritana ny Jody, ka dia eny manodidina no mitady sakafo. I Jesosy kosa nipetraka teo akaiky ny fatsakan'i Jakoba fa izany, izay lasa fatsakan'ny Samaritana. Dia indro nisy vehivavy iray tamy haka rano amin'ny ora fahaenina. Ny ora fahaenina moa dia amin'ny ora 12 atoandro. Amin'ny ankapobeny moa fa izany dia anjara rarahan'ny vehivavy ny matsaka rano. Tsy dia fahita loatra ny ahita olona antsaka rano amin'ny 12 atoandro. Mangina tanteraka eny am-patsakana amin'izany. Ity vehivavy ity nefa amin'ny ora tsy ahitana olona eny an-tsaha no mandeha midina maka rano. Ny antony dia vehivavy matahotra fiarahamonina izy io, matahotra ny vavam-bahoaka satria vehivavy ratsy fitondrantena. Mandositra ny fiarahamonina izy noho izany, ary raha andeha antsaka izy dia manatanteraka izany aingana dia aingana arak'izay azo atao. Tena betsaka mihitsy ny olana manjoy ity vehivavy ity, toy ny olan'ny asa ao an-tokantrano. Hoe tsy maintsy maka rano isan'andro vaky izao, toy ny olana ara-pitiavana, efa nanambady indimy izy ary tsy vadiny akory miaraka aminy ankehitriny. Ny tsy fahafahampo sy ny fanahiana no mameno ny fo aman-tsainy. Teo koa ny olana ara-piarahamonina, ny Jody tsy mifankahazo tamin'ny Samaritana, tsy mifankahazo mihitsy ireo. Fifanoherana lalina sy efatra amin'ny ela. Teo koa ny olana ara-pinoana, hoe aiza ary fomba ahoana no hivavahana. Efa ho avy ve ny Mesia? Taratry ny olombelona rehetra mikaroka asambarana ity vehivavy ity, mangetaheta hafaliana ny fony, saingy tsy hitany izany. Dia amin'ny 12 atoandro izy no nandeha mantsaka rano mba tsy ho hitan'ny olona. Tena tsy fidiny ho azy ny mandeha mantsaka rano, saingy tsy maintsy mila rano moa eo amin'ny fiainana. Tamin'ity indray mandeha ity ary dia tsy araka amin'ny mahazatra azy noho tsy eo fa nisy olona tampoka teo amin'ny fatsakana, sady lehilahy eo amin'ny fakan'ny rano no hitany. Dia hentsika teo tamin'ny evanjely fa i Jesosy ity teo amin'ny fatsakana ity, ary Jesosy no manokatra ny resaka raha vao hanovo rano ity vehivavy izay tsy nahajery azy akory. Hoy Jesosy hoe mba omeo kely rano hosotroko. Araka nefa nazavaintsika tetsy aloha dia tsy mahazo miresaka ny Jody sy ny Samaritana. Ankoatr'izany vehivavy ilay Samaritana, tena tsy azo atao mihitsy izany, ary tsy vitany hoe voarara, fa tena fanambaniany tena ho an'ny Jody ny manao toy izany, indrindra hoe vehivavy no angatahan-javatra. Nefa ry havana, i Jesosy dia nanao izany, nataon'i Jesosy izany satria tonga hitory ny famonjena izy. Famonjena tsy ho an'ny Jody ihany no toriany, fa ho an'ny hafa ihany koa. Fa tsy fantatra ity vehivavy moa ny dikan'izay ataon'i Jesosy, ka dia nanontany an'i Jesosy izy nanao hoe fa nahoana no mangataka rano aminy izay Samaritana i Jesosy, satria tena tsy fanao mihitsy izany. Zavanitranga nefa dia izao, lasa ny aina an'i Jesosy ity vehivavy, sady tsy nisalasala ny resaka tamin'i Jesosy no tsy nanatahotra, ary koa lasa nitady fomba hanomezana rano an'i Jesosy. Eto ary Jesosy dia miezaka manazava miandalana aminy ny tena fanomezana marina. Hoy Jesosy, raha fantatrao manko ny fanomezan'Andriamanitra. Ry havana, tamin'ny fotoana io no ilazan'i Jesosy momba azy amin'ity vehivavy. Ny rano avy amin'ny fatsakan'i Jakoba io dia ranom-bola ampangetaheta na dia sotroina matetika aza, fa i Jesosy manana rano miboboka tsy ritra mandrakizay. Ka teo ampandrenesana izany tenin'i Jesosy izany dia anana io rano tsy ritra sy tsy ampangetaheta io intsony no nahamaika ity vehivavy.
amin'izay mantsy izy dia hoe tsy hidina any an-tsaha hantsaka intsony, tsy handeha hantsaka rano amin'ny 12 ora-tandro intsony, tsy ho hitan'ny olona fa efa ao an-trano ny rano tsy mety ritra, ho afa-pahasahiranana izy. Dia izany ry havana no namaika ity vehivavy ity, ny tsy hantsaka any an-tsaha intsony. Tsy mandaha ny hanome io rano io i Jesoa, fa tsy rano ho an'ny olona iray io, fa rano ho an'ny mpianakavy, rano ny fiombonana. Izy raha teo io loharano tsy mety ritra io. Nasain'i Jesoa nantsona ny vadin'ity vehivavy izany. Teo voavaky ny laza marina ilay vehivavy fa tsy manambady izy, dia nolazain'i Jesoa teo ny momba azy. Ho Jesoa hoe, marina ny filazanao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady 5 ianao, ary tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny, ka marina ny voalazanao. Fantatr' Jesoa ny marina momba ity vehivavy Samaritanina ity. Izany no ekeny ty Samaritanina ny Jesoa fa mpaminany izy, mahafantatra amin'ny marina, mahafantatra amin'ny miafina sy eo am-potsy ny laoka. Ry havana, fekempinoana velona ity ataony ity vehivavy ity, mihinan'i Jesoa ho mpaminany izy. No ifinoana io no ilazan'i Jesoa ny firaisam-pinoana eo amin'ny Jody sy ny Samaritanina izay tsy mifankahazo. Araka nefa nazavaina tery aloha moa dia ny Jody mivavaka any an-tempoly ao Jerosalema, fa ny Samaritanina kosa dia any an-tendrombohitra. Fa ho fanambarana an'ireo tsy mifankahazo ireo, ho fanambarany Jesoa ny finoana tokana, dia ambarany fa tsy any an-tendrombohitra intsony no sady tsy any Jerosalema intsony no toeram-pivavahana iraisana, fa amin'ny fanasy ny fahamarinana. Ry havana, ny tiana ambara eto dia ny mpivavaka marina dia ateraka ny fanahy ny fahamarinana, dia tsy inona izany fa ny batemy izay mampiray amin'ny mahazanak'Andriamanitra tahaka ny Kristy. Tsy inona io fa batemy amin'ny rano sy ny fanahy izay fahateraham-baovao. Io ilay rano nirin'ilay vehivavy Samaritanina fatratra ary nampanantanany Jesosy azy. Mba omeo amin'izany rano izany ry aho tompoko, hoy ilay vehivavy Samaritanina tamin'i Jesosy. Ry havana, ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona manomboka eto dia tanteraka amin'ny alalan'ny fanahy masina. Vokatra izany dia ny olona dia lasa mitsoaka sy mideran'Andriamanitra no io fanahy izay raisiny amin'ny batemy io. Eto dia vitan'i Jesosy ny fampihavanana ny Jody sy ny Samaritanina, izany hoe voalaza ny zavatra rehetra. Asa Mesia ho ataon'io, ka ambarany amin'ity vehivavy fa izy no Mesia. Entsika tamin'ny famaran'ny evanjely teo ry havana hoe niverina avy mividy mofo ny mpianatra Jesosy, nefa Jesosy kosa milaza fa voky, nefa tsy nihinana mofo avy mividy mpianatra akory izy, gaga mpianatra. Ry havana, ny anina amin'i Jesosy dia ny famonjena ny olombelona, ny avonjy ny olombelona ny hanina amin'i Jesosy, ny fampihavanana izay tsy mifankahazo. Tamin'i Jesosy ny alaina teo ambony hazo fijaliana alohan'ny ialan'ny aina, dia ny antso mafy izy nanao hoe mangetaheta aho. Tamin'izay fotoan'izay ny miaramila dia naka sponja ary novitosany vinaingitra, dia inona toany ny vavan'i Jesosy. Ny etaetan'i Jesosy tamin'io nefa dia hoe ny avonjy ny olombelona, ny bebahan'ny olombelona. Ry havana, tiany Jesosy voavonjy isika, tiany Jesosy voavonjy ianao, tiany ny bebahantsika, tiany ny bebahanao. Ka raha miteny izy hoe nona mangetaheta aho, inona no avalinao azy? Tahaka ny nataony reto miaramila ve? Ka haka sponja ianao dia vitosanao vinaingitra, dia inona no atohakao no vavany? Mety arabaky teny ihany io ry havana. Fa matetika ny avalin'i Jesosy, matetika ny avalintsika ny Jesosy izay miantso hoe tiako ianao,
tiako vovonjy ianao ny avalintsika sy matetika dia mihoatra no vinaitra ny toetrantsika ny ataontsika mihoatra noho ny asitra vao mainka mahavery atsika teo amin'ny evanjely mibebaka no fionany tamin'i Jesosy ilay vehivavy Samaritana ary tsy vita ny mibebaka fotsiny izy ilay nandositra ny fiarahamonina ilay natahotra ny vavan'olona ilay miafina rehefa mandeha mantsaka rano dia lasa mpitoro ny vaovao mafaly izy miantso ny olona ho any amin'ny Kristy mba eo aminy eny am-patsakana ka hanovo rano velona tsy ritra mandrakizay izany ndry havana no misy terim-pamonjen'Andriamanitra ny olombelona amen. Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany irotsaka amintsika ary ombantsika mianakavy mandrakariva ny nitsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny Ray ny Zanaka sy ny Fanahy Masina hitantana andehantsika ny Jesosy Kristy isaorana ny Andriamanitra.